Tsy ny matanora fotsiny azy fa ny fananany finiavana ampandrosy ampivoatra ny mponina eto Antananarivo renivohitra. Ao anatin'ny programan'asa matipaika voarakitry ny manifesto no maresy lahatra ny olona ka anohana ny kandidariana Randriamasinoro. Ambatokaranana, Tsaraonenana, Ambohimirary dia samy resy lahatra avokoa fa mahavita azy ny kandidariana Randriamasinoro. Voalotenay vahoaka eto amin'ny fokotanana Ambatokaranana sy ny fokotanana Ambohimirary dia fisaorana be dia be ny kandida be ny tanàna. Riana Randriamasinoro satria tena hitanay fa olona manketaeta fandrosoana ary olona te hijery ny fahasahiranana mahazo ny vahoaka. Hitany taty daholo na ny bidon aman-jatonjato milahatra, ny tatatra tena tsentsana maloto, ny tanàna ny fahasahiranan'ny olona dia nanome fanantenana ary nanome toky ireny vahoaka madinika sahirana ireny izy fa kandida be ny tanàna raha lany somatsara eo dijery manokana ny sosialim-bahoaka ko dia feno fanantenana zahay satria raha tanora toy ireny no manome fanantenana anay dia inonay fa havita zavatra ny tanora toy ireny sady feno fahavononana. Izay lalovany vahoaka maro atrandry no manotrina azy izay midika fa vonany fanometanana aminy amin'ny fampandrosoana Antananarivo renivohitra. Kandida zana-bahoaka irina ka ny vahoaka no hiara-iasa aminy. Vonany tondrana Antananarivo lavitra amin'ny fandrosoana izy koa nanentana ny rehetra mba hifidy ny larana faharoa ny 17 ny volana Novambra izao. Numéro 2 fa numéro 4 amin'ny mpanolotsaina indroa fitsika amin'io team fa dia 4 hafa eo efa hitanay ka efa hitanay betsananatsika ita numéro 2 zay yo manamora Tianny tsika avy zavatra indroa fitsika vahinkely